Alomeravantsika rehetra amin'izao Sabotsy faha 4 ny volana Mai 2024 izao. Daty tena isan'ny mavesa-danja indrindra teo amin'ny tolom-panafaham-pirenena malagasy ny andron'ny Sabotsy faha 13 Mai 2077 izay manarakaraka ny andron'ny 9 Martsa 1777. Mbola mifikitra mafy ny fanjanahantany ka tsy feno ny fahaleovantena azontsika tamin'ny 20 Jiona 1777. Hetsy-bahoaka fanafahana na mouvement de libération naniliana ny farasisan'ny fanjanahantany no teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai izay azo heverina sy lazaina izany fa toerana hetsy-bahoaka, izany hoe place de la libération, izay toerana masina ao am-po sy ao an-tsain'ny malagasy, toerana sarobidy tokony nananganana tsangam-bato goavambe mijoalajoala nanandratana sy natao fahatsiarovana izany tolom-panafahana tamin'ny 13 Mai 2077 izany, satria toerana azo oharina amin'ireo toerana misy ny tolom-panafahana maneran'izao tontolo izao ka nananganana tsangam-bato tahaka ny place de la Bastille na place de la République any Frantsa, na koa ny place Tahrir any Egypte sy ireo toerana maro nanaovana tolona maneran'izao tontolo izao. Ka tena mampahonina fa tena maivana dia maivana ny fankalazana sy fahatsiarovana ny faha 50 taona ny tolona teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai. Nefa raha oharina amin'ny fahatsiarovana mariazy izany faha 50 taona izany dia antsoina hoe mariazy volamena na noce d'or, fahatsiarovana volamena izany, izany fahatsiarovana faha 50 taona ny tolona izany. Ny volamena dia famantarana satria tsy lefin'ny afo, tsy miofo ary afaka miaritra ny mafy sy ny sarotra rehetra izany ny volamena. Izay tandindon'ny tolona eo amin'ity tanindrazana malagasy izay nisedra ny mafy rehetra ary tsy nivadika fa nijoro hatrany niady ho an'ny fahafahan'i Madagasikara. Tsy mahagaga ary tena mampalahelo ny fihetsiky ny filoham-pirenena ankehitriny izay tokony hanamafy ary hanandratra avo izany fankalazana ny tolom-panafahana teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai izany, satria tsy izany velively no natao fa dia sady nofefena
ny toerana zay tokony ahafahan'ny rehetra mandeha sy mivory ary maneho hevitra, ary ny loza dia le rahantsika nahita fa tsy fety nakotrokotroka no hita teny, tsy vahoaka nalokisa nentina nankalaza izay tolom-panafahana amin'ny Madagasikara izay, fa miaramila atao herim-pamoretana no nameny tanàna, nameny lalana sy nameno ny kianjan'ny 13 Mai ny sakana ary nandrara ireo vahoaka malagasy zay mba tonga teny mikasa mba haneho izay fahatserovana malaza ny 50 taona ny tolona tamin'ny 17 izay. Kianjam-bahoaka na place publique zay tokony avela ho tsidihana sy andandehanana malalaka ny kianjan'ny 13 Mai, tokony tandrovana sy tazonina izay mahakianja ny tolom-panafahana zay niady ho an'ny fahalalahana ho an'ny firenena izay. Ny mampalahelo dia fitiavan-tena ary koa fanararaotam-pahefana no ataon'ny Rajoelina, satria izy de izy tenany no nisitraka ary nampiasa ny toerana ny kianjan'ny 13 Mai io tamin'ny 2010 zay nampiasaina ataon'ny fitaovana nanaovana tohatra fiakarana ny vahoaka malagasy. Izy namory olona analina teny amin'ireny toeran'ireny zany tamin'izany fotoana izany, ny kika sy ny dradradratra ny fafana sy nanenjika ny hoe jadona zay nolazainy fa jadona ny fitondrana tamin'izany, namela azy nefa zay namela azy aneho hevitra malalaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai, zao indray izy no nahazo toerana de nidiny tanteraka ny giaziny, tsy navelany ho ahafahany na iza maneho hevitra sy mivory na de ny fankalazana ny 50 taona ny fitsingerenan'izay tolom-bahoaka tamin'ny 17 teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai izay aza. Ka alahoery ry vahoaka malagasy, mijoroa zay raiso ny andraikitrao, arovy ny fahafahana zay nilofosan'ireo razambe antsika sy ireo zotsika teo aloha mba ahafahan'ny taranaka rehetra aty afara miaina ampahalalahana ary koa ahafahan'ny Madagasikara mivelona ao anatin'ny fahafahana tanteraka sy fandrosoana marina. Tsy andraraka ilombian-doha tsika ho avy ny fotoam-pifidianana amin'ny 13 zay tsy ho ela, ka dia raiso ny andraikitsika rehetra mba hisian'izay fahafahana sy fahalalahana izay tokoa eto amin'ny firenentsika, hanajanany marina ny rariny sy ny hitsiny
mba hisian'ny fifidianana madio ka azahoantsika sy anajana ny tena safidim-bahoaka marina. Tsy hilefitra isika ary horaisitsika ny tenin'ny filoha ankehitriny io tamin'izany na io basy nisy basy na hirefitra ny basy na hirefitra ny tafondro dia hijoro hatranintsika tsy hanaiky ny tsirariny ary ny tsy marina ary koa hiady sy hanohy ny tolom-panafahana marina any Madagasikara mandra-pahatratratsika izay tena fahafahana marina tokoa izay sy tena fahaleovantena marina ahafahantsika mandroso ohatry ny firenena rehetra mahay reza ary matoki manana finoana fa masina ny tanindrazana ary tsy maintsy mandresy ny vahoaka mijoro tsy manaiky ny tsirariny.